aza ampitovina mihitsy ny resaka pardon ny réconciliation tsy mitovy zany zavatra rehetrarehetra efa tsy zatsony mitatana fa alohany am'izay mitatana ankehitriny no manontanianareo an'izany satria samy manana lalany soritany ny mpitondra tsirairay avy matoa ny tetezamita na aritry ny fotony 5 taona ary eto ny tiako lazaina aminareo matoa Andry Rajoelina mbola mitafatafa midinidinika nanao famindràna ny fahefana ara-pomba demokratika dia satria tsy nanao ratsy Andry Rajoelina tsy mifoky Andry Rajoelina efoany Andry Rajoelina fa filoham-pirenena manao ratsy milaza aminareo fa mitsoka na mandeha sambo na mandeha tseko na milomano mihitsy mitsoka miala amin'ity firenena ity zany ny zavatra mba tiako apetraka eto amin'ity firenena ity hoe mba hisy ny fifandingasa-pahefana ara-demokratika amin'ny fifidianana izay atao mifandimby eto amin'ny firenena ny mikasika ny hoe seza ny maparany tsy niady hoe meo anay zao na firy tsy ady seza io fifampiresahana fandresen-davitra ary zareo manadolo koa ny olona izay apetraka eo anivony zany gouvernement tianao apetraka zany fa zao kosa ny tsy azo adino misy ny règle démocratique eratany le président de la République nomme le premier ministre présenté par le parti ou groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. Iny zany tsy sefitra. Zay après ministre ao atolotry ny mapary eo nomme le premier ministre présenté formellement. Tiany taratasy, tiany prime ministre de nomeny ny filohan'ny république. Fantatro fa betsaka amintsika amin'ny lalàna fa batsirivina ihany zany. Fa zao le premier ministre présente les membres du gouvernement au président de la République. Zany hoe les prime ministre io tsy io akory no nomeny olona avy any hoe tsy mba ataovy ministre fa io prime ministre io no mandrafitra ny gouvernementa zay atolotra ka raha misy olona manana ny teo anao ministre any dia io prime ministre atao io no tsy maintsy ny présenté fa tsisy olona eo zany hoe présenté na viatsy na avaro fa tsy maintsy ny prime ministre ny présenté any gouvernementa eo anatria ny filohan'ny république ka tsy any amin'le hoe isa sezitsika zao na toerana fa ny atsika dia zay masoa ny vahoaka zay masoa ny tanindrazana zay olona afaka apetrako anatin'izany gouvernement zany dia ho apetratsika avokoa